efa neodeo ambaravarina ny fiakaranandary miisa telo amin'ny valopolo ny rahalamy olona tanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa samyretina sivy amby efapolo amin'ny zato tamindraika Kafalina ndray tompoko lasy tompoko vavy no iantranona amintsika rehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny Madagasikara télévision amin'izao alina izao miarabantsika rehetra ary manasantsika anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana resabe izay iarahana amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny MATV amin'ity alina ity. Fandaharana resabe nanasana mpitarika antoko amin'izao alina izao dia ny dokotera Vonsoa Rafaralay Malala, izy dia efa ben'ny tanàna tany amin'ny commune ambanivohitra Ibity tany Vakinakaratra teo aloha ary mpitarika sady mpamorona ny antoko antsoina hoe Ziva na zanaky Gasikara vonona ampandroso ny arabanao tompoko tonga somatsara atao anatin'ny fandarana amin'izao alina izao. Ny fanontaniana voalohany ngamba tsara resahana ihany iza marina moa zany Ziva zany ny antoko Ziva ovinona ny tena niorina marina ary inona no mampiavaka azy amin'ny antoko PTB izay misy amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra ngamba dia faly miarahaba ny mpijery ny MATV sy ny mpiasa rehetra atao amin'ity télévision ity. Raha ny momba ny resaka Ziva dia tany amin'ny taona 1970 no namoronanay azy. Ny antony namoronana azy dia anatsaka ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany sy conseiller municipaux nisy fifidianana tamin'izany. Ary tamin'izany fotoana izany dia nanana mera ny Ziva vitsivitsy dia nanana conseiller municipaux ihany koa. Ary hatramin'izay ka hatramin'izao dia nanao asa hatrany ny Ziva. Raha nisy ny fifidianana izay natao tamin'ny taona 2012, nisy ireo fifidianana conseillers provinciaux tamin'ny andron'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka dia nandray anjara foana ny Ziva iny na dia tamin'ny fifidianana izay natao tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ravalomanana aza izay ny fifidianana ny député fifidianana filoham-pirenena dia nandray anjara foana ny Ziva ary tao anatin'ny fitrakana tanteraka no ndraisany anjara tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny république tamin'izao dia tezamita izao koa dia nijoro ny Ziva nanao tsia tamin'ny fifidianana ny lalam-panorenana ny république fahaefatra. Nanao tsia ny Ziva ary nitarika izany teto Antananarivo, nitarika izany tany amin'ny faritra maro teto amin'ny nosy na dia tsy endrika anay daholo aza ny nosy dia nanao ny tsia izahay tamin'izany fotoana izany. Hita ny vahoaka Antananarivo ny tetezanay an'ity tanàna Antananarivo ity ary betsaka aza ny olona migaga hoe mahasahy ianareo mitety an'ity tanàna Antananarivo ity amin'izao fotoana izao kanefa dia nataonay izany ary dia iny ny fahombiazana 420 isan-jato ny voalaza ofisialy fa mihoatran'izany tena vato azo ny tsia tamin'ireny lalam-panorenana ireny. Ny antoko Ziva eo anatria ny zava-misy sy ny toeram-pirenena amin'izao fotoana izao. Ahoana ny position anareo inona no fijery ny antoko mijery an'izay toera raha izay satria dia ny raharaha mpifidianana sy izay fizorana mankany amin'ny fifidianana izay zao malaza ty faraparan'ny taona hiditra amin'ny taona vaovao ity. Ny antoko Ziva zany dia hitan'ny vahoaka ombeny fa mamoaka hevitra amin'ny zavatra rehetra izay misy teto amin'ny firenena hitadiavana vahaolana amin'izao lavaka mangitsikitsoka misy ny firenena izao. Ary ny antoko Ziva dia tsy hoe manohana andrakoto na manohana andrabe fa tena mitady ny marimaritra iraisana ialana amin'izao zavatra misy ny firenena izao ny antoko Ziva mba ahatonga ny firenena hiverina indray ao amin'ny atao hoe ordre constitutionnel. Ahoana ny eritreritra reo mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana sy ny fivoaran'ny raharaha nisy tao anatin'ny herinandro teo aloha ilay fanehoan-kevitra ry zareo avy eo anivon'ny SADC ny hoe firosoana fandraisan-dahatra n'Andriamatoa Ravalomanana sy Andriamatoa Rajoelina samy tsy latsaka ho candidat. Teo ihany koa ireo karazam-pihetsiketsehana izay nisongadina teto an-drenivohitra miendrika fampisehoan-kery ary efa manimanitra endrika anaty fifidianana ary ny fanambarana farana nataon'Andriamatoa Ravalomanana marika ny amin'ny hoe
tsy ilatsahany hofidiana ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena zay ny fahitany atoko ziva an'izay fivoaran'ny toera raha zay sy ny fizorana makany amin'ny fifidianana. Voalohany indrindra aloha dia lay faharoa ngamba no asiako valiny satria inkonina dia voalohany. Lay faharoa dia momba n'ilay fankalazana nisy teto amin'ny firenena izay nataony tao amin'ny fitondrana nakalaza ny faharoa taona ny lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra. Eo aminay ziva dia ohatran'ny miteraka fanakorotana-tsaina be loatra ho an'ny vahoaka lay hoe lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra. Tsika izao ve mandeha makany amin'ny repoblika fahaefatra sa efa roa taona tao anatin'ny repoblika fahaefatra. Raha ny zava-misy anefany Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy ny lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra no manindry azy amin'izao fotoana izao ho filoha fa ny tondrovotra manindry azy ho filohan'ny tetezamita. Noho izany ilay lalam-panorenana izay nolaniana tamin'ny 14 dia efa tsy manana hery intsony satria tsy manana filoha mitarika azy intsony fa lay filoha mitarika azy dia efa voatendry ny tondrozotra. Mety nanandritra ny roa taona nanavitra ny firenena lay lalam-panorenana izay na ny fomba nandaniana azy aza dia tsy nanara-penitra araka ny fitenitra zareo fa tena fenitra ambany dia ambany. Tsy nampilamina amin'ny firenena ny ezahana nandamina amin'ny firenena nandritra ny 3 taona nametraka gouvernement tamin'ny fampisolosolo teo fa tsy nisy fanarahana teto amin'ny firenena tamin'izany lalam-panorenana izany. Noho izany dia natsangana ny feuille de route ary ny feuille de route salan'ny convention du 31 octobre natao tamin'ny 1929 dia nentina nitondra ny firenena ho any amin'ny ordre constitutionnel. Tsy nampiasana intsony ilay lalam-panorenana nisy teo aloha. Izany zavatra izany dia betsaka ny tsy mahalala azy amin'izao fotoana izao dia rebireben'ny olona hoe lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra izao fa rehefa nitsangana ny feuille de route dia tsy manan-kery intsony ny lalam-panorenana izay nisy teo alohan'izay. Noho izany dia efa nilaozan'ny toetrandro ny repoblika fahaefatra fa tahaka ny hoe ny tompony sisa nankalaza azy fa isika izao dia mieritreritra repoblika vaovao. Tika ve zay sika zao tondrozotra no mamaritra ary mametraka ny firosoana ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Fifidianana filoham-pirenena izay tsy fantatra aloha na tonga dia isan'ny fiodinana voalohany na mbola hiditra hatrany amin'ny fiodinana faharoa. Midika ve zay fa ao aoriana ny fifidianana filoham-pirenena izay tranga amin'ny herintaona vao mihevitra ny atoko ziva fa tokony isy fametrahana fomba vaovao hijerena lalam-panorenana ray hafa indray. Ny fifidianana 9 Mai 2024 dia zava-dehibe ho an'ny firenena. Fiaingana vaovao. Eo ny vahoaka vao ahitandray hoe aiza ny hery misy eto amin'ny firenena. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fisandohana hery hoe zahay vahoaka makatsy vahoaka makaroa fa tsy mbola misy milaza mihitsy ny vahoaka hoe ianona ny tompony hery eto amin'ity firenena ity na hoe ny atoko izao na ny atoko atsy fa aorianany fifidianany 9 Mai 2024 dia iseho manana ny hery eto amin'ny firenena ary rehefa vita izay dia hanana ny sorodalana izay hoentiny hitondrana ny firenena izay tsy fehifehezin'ny tetezamita intsony. Tsy hifehy ny filoham-pirenena lany eo intsony ny tetezamita. Eto dia tsara no milaza eto fa ny senita izay misy amin'izao fotoana izao dia mijanona ny asany rehefa lany ny filohan'ny repoblika satria senita dia transition ihany no azy ary rehefa lany ny filohan'ny repoblika dia ao anaty ordre constitutionnel tsika ary tsy misy manembatsembana ny filohan'ny repoblika intsony amin'izay fomba hoentiny manatanteraka ny fananganana ny firenena vaovao. Ahoana valan'ilay resaka lalam-panorenana to zany satria mametraka ianareo zany zao hoe tsy mitombona intsony ny lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra. Mijanona hatreo amin'ny fotoana ahafantarana ny vokatra ofisialy sy fametrahana fomba ofisialy ny filoham-pirenena izay ho lany ny feuille de route izay resahantsika. Inona zany no heverinareo fa texte
na lalàna fototra ho lalam-panorenana ipetraka eto Madagasikara aorenan'izay satria sady tsisy eo araka ny teninao a ny lalam-panorenan'ny repoblika efa efatra zay fahalanazainao fa tsy isy tsony no tapitra ihany koa ny hery ao anatin'ilay fiam-potoana nametrahana tokony asany zay feo de route zay rehefa lany ny filohan'ny repoblika dia izy no maritra ny lalana zay izoran'ny firenena na izy anangana assemblée constituante na izy avy de hiatso ny vahoaka hanao feonam-be-pirenena anendry zay ho lalam-panorenana misy de arakarak'izay lalam-panorenana misy izay no anatanterahana ny fifidianana anangana tanteraka ny repoblika vaovao zay hisy atsika raha lay filohalany io zay safidy zay fa raha ho an'ny ziva manokana lalam-panorenana toinona ary amin'ny fomba hoana no etreretana io volavolaina ary arosandray mandeha indray zany ho an'ny vahoaka raha ho an'ny ziva manokana aloha de tena tsy miainga ty amin'ny ziva mihitsy ny fotokevitra ananganana ny firenena zay ho avy io fa tena ady hevitry ny firenena mihitsy hatram'izay tsika raha hoe teto amin'ity firenena ty raha hoe anao feonam-be-pirenena de ny lalam-panorenana de ny lalàna toy izao no midinihana tam'izany fa raha ohatra ka misy filohan'ny repoblika lany ao de tena resaky ny firenena mihitsy no atao tsy ny lalam-panorenana ihany fa na ny fampihavana-pirenena na ny fampianarana na ny fahasalamana na ny na de atao hoe ny fandoava-ketra azy iverina andohetra ve tsika satria ilay ny firenena zany de ho dinihana am'izany daholo hoe tokony isy fandraisana anjara ny rehetra hoentina mitata nyity firenena ity amin'ny fampianarana na amin'ny fahasalamana na amin'ny zavatra ary tokony ho dinihana zany hoe ekeny vahoaka ve mba hiverina tsika anao kitapo iombonana ho an'ny firenena fa tsy hoe any amin'ny hôpitaly za de miasa tamin'ny hôpitaly tongany vao ataony ordonnance fividianana fanafody ny aina nefa tsy miandray zany taloha tamin'ny taona 770 mbola teo zany tamin'ny taona 570 vao miditra eo amin'ny hôpitaly ianao dia miteny ny dokotera mila sérum mila nyty de mivoaka reny zavatra rehetrarehetra de eo le marary dia tsabona satria nisy fanjaisana anjara ny rehetra tamin'izany fotoana zany amin'izao fotoana zao tonga eo le marary lasa ny ordonnance dia mbola lasa manenjika pharmacie somaratra ny voana kely tsika lasany amin'ny resaka fitsaboana moa zany fa zay zany lalam-panorenana ny tiako atongavana mantsy hoe ahoana ny fomba ametrahana an'izay nisy ohatra ny tranga raisina ohatra teto Madagasikara tamin'ny andro ny karaha professeur Zafy nisy ny forum feonam-be-pirenena natao niaika tamin'izay nahitana an'ireo sosokevitra ny volavolaina andrafetana lalam-panorenana ianareo vi mihevitra zany fa averina zay fomba fiasa zay feonam-be zay averina le feonam-be ary ny sokajin'olona rehetrarehetra de ho hitao ary tsy nyresaka lalam-panorenana ihany resahanao fa nyresaka sosialy rehetrarehetra mihitsy ametrahana an'ity firenena ty mba ho firenena andraisan'ny vahoaka anjara fa tsy le firenena miandry fanjakana fotsiny fanjakana nefa ny tsy manana ny voniny de indraindray le vahoaka no hiaran'le tsy fahavonona ny fanjakana ka izay ny tiana iresahana hoe anao resaka mazava mihitsy rehefa vita ny fifidianana filohan'ny repoblika hoe izao nitondrana n'ity firenena ity izao ny asan'itsy na de ny asan'ny tafika fotsiny ary na de ny asan'ny tafika fotsiny ary de tokony hoe hazava tsara ao anaty lalam-panorenana fa ny tafika de tsy miaro ny vahoaka sy ny fananana tsy izay ny asan'ny tafika raha izay ny ilazana ny tafika amin'izao fotoana zao fa ny tafika de miaro ny androm-panjakana défense des institutions et des frontières any amin'ny sisiny faritra sy ny androm-panjakana no ambenany tafika fa tsy ny vahoaka sy ny fananana eo mantsy no idiran'ny tsy fisinina équilibre amin'izao fotoana zao ny polisy gendarme miaramila ao anaty kitapo ray tsy mety zany ny miaramila institution ny ambenany a sy frontière ny polisy vahoaka sy ny fananana tokony ao anaty lalam-panorenana mazava mihitsy zany tsy tokony hiaraka polisy gendarme jerevy tsara tamin'ny 770 zay izahay moa nanjay anjara tamin'izany na tonga fianganana Rimatoa Tsiranana Filibera de nisy fitsominana nataon'ny polisy zay teny mikianja ny eferesy tanora
tsy miaramila tamin'izany fotoan'izany dia nitokana mihitsy ny polisy nitokana mihitsy ny gendarme nitokana mihitsy iza niady tamin'io fitokonana natao amin'ny polisy io miaramila tarihiny général Andriamahazo nandrava an'io fitokonana natao amin'ny polisy io fa amin'izao fotoana izao raha misy zavatra ataon'ny polisy tsisy tso izy moa ny ananina azy eo fa mitovy ao anaty kitapo ray polisy sy ny miaramila ka izay zany tokony hazava anaty loram-panorenana hoe ny miaramila tia miasa polisy tia miasa. Dokotera Vonsoa ohatra anankiray amin'ny zavatra iverina roa amin'izay fa tokony ho hita izay hoe fiavahana mazava tsara amin'ny andraikitra izay fa iverina amin'ilay fomba eritreretinareo hoe ametrahana an'izay lalam-panorenana aroso hitsapana ny hevitry ny vahoaka ao anatin'ny fotoana izay aoriana ny fotoana izay hoe ahafantarana ny filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ny taona ho avy. Teto amintsika tsy voazao angamba nisy izany hoe fihaonam-be-pirenena izany. Ny ohatra anankiray niraisitsika teo tamin'ny 2010 taorianan'ny reniraharaha ireny rehefa tafakatra amin'ny professeur Zafy nisy izay fa taty aoriana niakatra amin'ny filoha hafa dia nanova nikitika lalam-panorenana avokoa nikitika Daholo indray. Nandritra ny teteza mety ity BDP ihany koa ireo karazana fihaonam-be izay napetraka teto amin'ny firenena na ho an'ny tafika na ho an'ny mpiasam-panjakana na ho an'ireo sokajinasa isan-karazany teto Madagasikara mihitsy apetraka aiza ho aiza ireny fihaonam-be rehetrarehetra izay efa nitranga teto amin'ny firenena ireny samy mijanona ho karazana fandaninandro fotsiny ihany ireny fa ametraka fihaonam-be vaovao hafa indray zany sika mino ve fa hisy hevitra vaovao hipoitra ao sa ny hevitra hatramin'izay ihany no mbola iotana foana. Ny fihaonam-be-pirenena dia misy karazany roa. Misy ny fihaonam-be-pirenena teraka avy amin'ny tolom-bahoaka. Manao tolona le vahoaka dia avy eo izy dia manao fihaonam-be-pirenena. Dia iny torapo. Torapo iny ary mety ivoana ihany indraindray. Fa ny fihaonam-be-pirenena izay ho atao raha ohatra ka misy filohan'ny repoblika lany io dia tsy torapo fa misy cadre mihitsy hoe io ny cadre izay anaovantsika fihaonam-be-pirenena efa apetraka milohan'ny vahoaka hoe zao fantaniana zay ny efa nataoko teo hoe ohatra hoe andohetra ve tsika mila ny amin'ny vahoaka izay dia hitondra ny valiteny ny vahoaka ary ny anankiray izay ho ataoko anao azy satria mbola miaritra eto amintsika ny atao hoe famonoana faty mbola misy amin'ny lalam-panorenantsika raha amin'izao toe-tsaina misy atsika manindrotsindronatsy zao apetraka amin'ny fihaonam-be-pirenena hoe ataontsika avy eny fitifirana andreny olona manao an'izao zao efa lany ny fihaonam-be-pirenena hoe andao tifirina izay manao an'ireny mampiatra ny fa itsika nanao sininy filohan'ny tetezamita vovaingana mikasika ny fanafoanana fanambeloana faty ny filohan'ny tetezamita mahazo manao siny izay tiana atao siny rehetrarehetra fa tsy ho tena vahoaka izy tsy ireny mihitsy no atao hoe sonia ofisielny firenena fa azo ny atao ny manao sonia any rehetrarehetrany fa raha filohan'ny repoblika izy dia miangasiany vahoaka. Dokotera Vonsoa hiditra ao anatina fifidianana filoham-pirenena sika zany araka ny resaka efa netsika teo dia hoe ny tondrozotra no ametraka ny fifidianana andanina filoham-pirenena io. Nareo miteny fa tsy manan-kery-tsony ny lalam-panorenana ho an'ny repoblika efa efatra fa lalam-panorenana hafa mihitsy any tokony hidirana zany hoe miova repoblika indray zany sika nidika an'izay fa ny fanontaniana manitikitika eto rehefa misy ny filoham-pirenena lany eran-tany na aiza manao fianianana izy fianianana tafiditra ao ny hoe anaja ny lalam-panorenana lalam-panorenana inona zany no anaovan'izay filohalany eo an'izay fianianana izay satria ny lalam-panorenana dia eritreretiny atokoziva fa aoriana n'ilay fifidianana filoham-pirenena vo isan'ny fiantsona indray amina fihaonam-be sy fitsapan-kevim-bahoaka sa anao fianianana amina feuille de route izay nametraka azy tamin'ny alana fifidianana ny filoha vaovao. Ny feuille de route no arahana amin'izao fotoana izao misy ataon'ny teny anglisy hoe day in constitution le day in constitution dia tsy maty miaraka amin'ny vava fa raha mijeritsika ao amin'ny feuille de route tsy misy milaza hoe olona firy taona no afaka milazaka amin'ny voalohan'ny repoblika tsisy an'izany amin'ny feuille de route fa izany zavatra zany dia azo tovozina ao amin'le constitution efa maty efa ho faty na amin'le constitution
taloha le 3e république na nitovozana azy na amin'ny constitution zay nylazaina fa efa namoahana arrêté na décret na ny appliqué anazy teo ka io zany a tsy misy zavatra be dehibe tsy ao anaty tondro rotra zay tsy maintsy tovozona am'le de iny constitution zany hoe ilaina ihany io constitution andala-pahafatisana tenenina misy zavatra standard io raha zao tontolo zao rehefa misy fanovanana lalam-panorenana dia le lalam-panorenana telo ihany ampiasaina raha valimanana dia nanova lalam-panorenana koa izy tsy fantatro 2003 sa 2004 fa le lalam-panorenana teo aloha nampiasainy ifindrana makao amin'ny lalam-panorenana vaovao virina kely a efa natsitika eo ihany kio tetsy aloha mikasika ny hoe fampiavana-pirenena sy ny rafitra zay apetraka ikasika izany ny feu de route sy ny fianakaviam-beresapirenena dia sanametraka hoe fipetra ilaina ary takina ahafahana manatanteraka fifidianana ito amin'ny firenena ny fisiany fitoniana ary zay lafi ny fampiavana-pirenena izay a dia isan'ny everina fa lalana tsy azo itovirana ahafahana mametraka ny fitoniana ahoana ny fietreretanareo an'izay fampiavana-pirenena zay satria adinodino resaka io tatoato fa mizotra tonga dia efa nyresaka fifidianana foana ny voizina miandry aorina ny fahalanina n'izay filoha vaovao indray ve zany ny fampiavanana dia izy vary mangatsika toy izay hatrany ny firenena nanomboka tamin'ny 2004 a dia azo lazaina hoe zara roa tsy nisy mihitsy teto amin'ity firenena tya tena hoe teo ampofoana fa na rajoelona izy na raha valimanana ary atramin'izay raha nisy nanao fampiavana-pirenena dia tsisy tsony ny olona tokony nahavita fampiavana-pirenena satria hatramin'ny FFKM ary dia mizara hatramin'ny tafika ary dia mizara noho izany a raha natao azy ny fampiavana-pirenena hatreto dia tsy nisy fahombiazana fa ny fiheverako dia anisan'ny fahazavana maraina vaovao ho an'ny firenena ny filazana Andriamatora Valomanana fa tsy latsaka ho fidiana izy ary raha manao toy izany teo Andriamatora Rajoelina dia foana ilay fizaran'ny firenena anankiroa teo fa azo atao amin'izay ny mampiavana ny firenena tsy avy amin'ny alalan'ny Rajoelina sy Ravalomanana intsony fa tena avy amin'ny alalan'ny fampiavana-pirenena atao hoe nanome ohatra izy roa dia tsy maintsy hiditra ny fampiavana-pirenena tsika ary tsisy voalohany horandrana raha malagasy koa satria izany fihavanana izany no anisan'ny voninahitra lehibe ny malagasy hatramin'izay ary isika dia aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana nefa ny a voaosooso izany zavatra izany tato ato tsy nisy intsony izany fihavanana izany no io fizarana roa nisy teto amin'ny firenena io fa rehefa nilaza izy roa lafa tsy rotsaka ho fidiana zany hoe iaina ny fianjanana politika misy eto amin'ny firenena ity dia moramora ny anao fampihavanana raha ohatra ka tsy vita amin'izay ny fampihavanana dia miakina amin'ny fahendren'izay filohalany eo sahala nataon'Andriamatoa Nelson Mandela izy nanao fampihavana-pirenena rehefa lany izy kanefa ny aza dia manantena azy mihiny fa tsy ho mafy alain'ny molotra akory ny malagasy raha ohatra ka amin'izao toerana misy tsika izao fa raha tsy milatsaka Andriamatoa Andry Rajoelina tsy milatsaka Andriamatoa Valomanana dia afaka hanao fifidianana ao anatin'ny fihavanana sy ny firahalaina tanteraka ny malagasy zany hoe raha zoina tsy hoe malagasy miady fa le fampihavanana zany raha araka nyfanazavanao fampihavanana mipomba ny Rajoelina sy mipomba ny Valomanana zay mihitsy no zavatra nisy teto amin'ity firenena ity pomba ny Rajoelina sy pomba ny Valomanana ary hatrany amin'ny fianakaviana aza hatrany amin'ny fianakaviana aza dia misy an'izany ary misaraka mihitsy ny hevitra ary miady mihitsy raha tany amin'ny voalohany zany tany amin'ny taona 2004 mbola moramora ihany fa efa lalina dia lalina zany amin'izao fotoana izao kanefany raha ohatra ka tsy hifanandrana amin'ny vatana izy amin'ny fifidianana dia hiatsara ny fihavanan'ny malagasy fa raha ohatra koa ka hifanandrana amin'ny vatana izy dia atahorana ihany atahorana mihitsy zavatra zay isy na mandritra ny fifidianana na aoriana ny fifidianana ka izay no angatahana ny fahendren'ireo olona roa reo zay efa nihinana ny vahoaka fotaka angamba ny tena fahitako azy fa tena nijaly mihitsy ny vahoaka nandritra n'izay efa taon'izay zao izy mahita ny rariny tsy nihitsy ny hoe tsy hilatsaka hita ny marimaritra iraisana mangataka azy roalahy mba tsy hilatsaka mba ampiavana ny malagasy rehetra
mba tsy hisy tsony ny atao hoe fiaonam-be politika matanjaka be ivery zany hoe fiaonana iaonan'ny ravalomanana sy rajoely le taony fifidianana taony firenena zany zavatra mety ahatsiravina zany ka anisan'ny fahendrena lehibe ny tsy filatsahany izy roalahy ireo fa ny ay mipetraka mantsy dokotera zao mitodika amin'ny tantarany rehetrarehetra ny teny Andriamatora Valomanana tsy latsaka ho fidiana fa talohan'izay izy ny vohy foana tsy maintsy latsaka tsy maintsy ho kandida aza de mitodika tsika amin'ny tantara atraiza ny afahana mametraka fitokisana amin'izay zavatra ny tenen'ny folo teo aloha raha Valomanana marika izay satria ny arahana hita asa mivavolombelona zany sika rehetra sy ny mpanara-baovao politika mpanaraka toedra raha-pirenena teto Madagasikara tamin'ireny resaka Dakar 1 sy Dakar 2 reny izay ny arahantsika nahita fa dia mitsopahana hatramin'ny farany na inona zavatra mifanarahana tany tantara izay tsy miforomonina izay faharoa Andriamatora Rajoelina asa moa izay ho tenin'ny any Tanzania zany satria amin'izao fotoana resantsika izao mbola tsy nafantatra hoe inona no vokatra izay fa nanao sonizy tany Maputo sy nitovany Addis Abeba inona moa no mitranga teto amin'izao fotoana izao ireo olona roa lahy ireo izay naverinao ihany koa fa fototry ny olana hatramin'izay tao anatin'ny efataona tao amin'ny firenena atraiza araka ny fijerinao azy no mbola ahafahany vahoaka ametra-pitokisana amin'izay zavatra lazainy voalohany aloha dia misy ny fahendrena malagasy a dia manana izay fahendrena raha ndray mandeha ny mahatavary aza mandeha fitsotro be momba n'Andriamatora Valomanana ny fanaovana sony tany Dakar tamin'izany fotoana izany izy a joko miasolanga joko izy satria nangataka fahefana fa rehefa avy eo izy nahazo fahefana dia ny nadininy le zavatra nataony sony fa ity indray izy filoham-pirenena izy teo aloha fa hiverina olon-tsotra ahoana no azahoany mamadika zay teny zay nataon'izay raha hiverina olon-tsotra eto Madagasikara izy ary raha ohatra koa izy ka anao ivandravandra mampatahotra amin'ny fiverenany eto dia izy ihany ny mpabiny vokatra zay Andriamatora Rajoelina dia vahaolana no tadiavinao amin'ny firenena amin'ny mahafiloham-pirenena azy dia adidiny averiko hoe adidiny mitady vahaolana ho an'ny firenena rariny sy nihitsintsika tsy tokony totototo any amin'ny Sadeka na any amin'ny filoha Tanzaniana akory zavatra rariny sy nihitsiny zany dia vaiakandrina sady marary ny mamenatra fa adidiny mitady vahaolana ka raha tia milamina amin'ny firenena dia izy mitady ny vahaolana ary manao zay atateraka le vahaolana fa raha hoentiny hoe hivadibadihana fotsiny ilay toedra raha dia izy ihany no afabaraka satria tsy mahita vahaolana izy manampy azy n'olona tady vahaolana hivadibadika izy ny vahoaka dia vavolombelona ny filazana ataon'izy roalahy zay mivadika dia tsy maintsy fa misy mantsy zao azo antoka hoe misy sary efa matetika mitranga eto amin'ny firenena rehefa mafana toy izao ny politika ohatra nitranga tamin'ity herinandro ity mitodika kely eny Antsonjombe tsika tamin'ny zavatra nitranga teny fa rehefa voaka ny vaovao ho an'ny hainao manjerim-panjakana dia betsaka ny olona ny teny tao ataoko hoe ny teny anaty farankososina ilay hoe ny teny hoe mitaka ny filatsahany Andriamatora Rajoelina ho filoha izahay ny teny Andriamatora Valomanana amin'izao fotoana izao tsy latsaka ho fidiana teniny izay fa ody hiverina tanin-drazana izy zao no afaka milaza fa ny pomba n'Andriamatora Valomanana zay efa fatratra tamin'ny fiandrasana azy zay ny andro fatratra ifatongavan'izay raha tonga eto tokoa izy dia tsy hiakatra koa ve ny feon'ireo ary hitaky ihany koa izy hoe mitaky zahay alao ilatsaka ny dadana ihany koa izy reo olona reo ary zay le fomba filalaovana azy hoe efa nanaiky zay efa tsy latsaka fa ianahirana ny fehan'ireto olona reto fa samy mitaky reto ny vahoaka zany dia tsy mahafialain'ny molotra raha nilaza ny teny Antsonjombe hoe angataka n'Andriamatora Rajoelina mba hilatsaka dia Andriamatora Rajoelina ihany ny fanapahan-kevitra Andriamatora Rajoelina ihany nafaka mampitony ny vahoakany sahala mpitarika miaramila io rehefa hoe alta dia alta rehefa hoe anavant dia anavant ka raha mitana ny teny nomeny izy roalahy
dia tokony anomana izay alatsa ny fifidianana ny zavatra ao ataony fa Andriamatorajoelona efa tany Maputo efa milaza fa tsy latsaka koa raha lehilahy tena tanany teniny ary mendrika ny filoham-pirenena izy dia mitazona n'izay tenin'izay ary manamafy n'izay tenin'izay mandamina zay olona manodidina azy anjarany ny manodidina azy na izy ny tahaka hoe mila tsaha ianao mangataka anao zay latsaka mangataka anao zay latsaka dia anjarany ny mpitary tafika ny mampilamina ny tafika ao aminy fa anjarany mpitary tafika anjarany tafika ny te androso fa rehefa oziny ny mpitary tafika hoe mijanona tsika dia mijanona ka io miakina amin'ny fahaiza mitatany izy reo lahy ihany io rehefa ozy izy reo lahy hoe zay ny fanekena dia tokony samy tsy latsaka izy dia samy mandamina ny eo atokantranony akoatran'izany misy ireo rafitry ny tetezamita zay efa natao ampiavana sy andamina ny fifidianana azahoana manao fifidianana milamina tokony hiasa koa izy ireo andamina ny vahoaka anamboatra ny toetsain'ny vahoaka mba ilamina araka izay fanapahan-kevitra raisin'izy reo lahy io hoe samy tsy latsaka izy dia samy tsy milatsaka hoe milatsahanao Andriamatorajoelona ozy ny mpomba azy anjarany Rajoelona ny mampitony ny vahoakany voaresaka ihany koa matetika eto Madagasikara tafiditra ao anatina olana mitsingerina foana tsika ary mahatonga fihetseham-bahoaka eto teraka Kristy zao hatrany ho anareo amin'ny atoko ziva inona no iverinareo fa tena vahaolana ifotony ary maharitra ahafahana miantoka ny fisina fitoniana voalohany amin'ny fitondrana izay lanina vahoaka faharoa amina fifandimbiasa-pahefana misy eto amin'ny tany sy ny firenena mba tsy verena n'ilay krizy mipoaka foana isaka ny folo taona natao izay eto amin'ny firenena ny krizy hatramin'ny taona 2017 dia hitako ary ny ainako daholo fa na iza nilaza azy mahay nitaritolona teto na iza mahay nilaza azy nitaritolona dia raha tsy nitafika no azo tsisy an'izany fanonganam-panjakana zany teto tamin'ny 2017 dia nitafika ny nandray ny fahefana mba hialana ny fanongana ny vahoaka ny Andriamatoa Tsiranana Filipera dia nitafika ny nandray ny fahefana nitafika tamin'izany fotoana zany tafika neutre général Ramanatsoa zany tsy dia firy loatra ny vahoaka nalala zany ary tsy nanao politika zany tafika neutre dia niditra izy nandray ny fahefana teo zany dia azo atao hoe transition constitutionnelle ihany le zavatra tafika niditra sy rehefa niditra krizy le firenena dia nitafika niditra tamin'ny taona 2020 ohatran'izany ihany na niodikodina hipitim-balo ny Jeriko aza reo herivelona raha salama raha tsy nitafika nandenaka any aminy dia tsy nahonga-mpanjakany zany izy nisy moa ny fahadisoana nataon'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka dia niadra taminy zany sahala amin'izany koa tamin'ny andron'ny Ravalomanana dia niadra taminy koa ny atezerana tafitra fa nitafika zay ihany no antoko ny lalam-panorenana marina nitafika dia averiko ihany tsy tokony hanenjika mpanao politika ny Analakely nitafika anjaran'ny polisy zany na ny gendarme tsy tokony hiditra politika inona mihitsy nitafika fa nitafika miaro ny institution sy ny frontière nitafika tsy tokony hiteny mihitsy neutre muette ary zany nasaritra nytolona tamin'ny 2020 tsy fantatra zay hevitry nitafika tsy fantatra zay hevitry nitafika dia teo satria reraka ny efarany fa amin'izao fotoana izao zany le tafika dia efa somary tsy fantatro tsony samy manana ny heviny ao anatin'ny tafika tsy misy tsony andry hiakinany teo repoblika ka raha ohatra zany tsika tianana firenena havanina liberté politique tsy maintsy misy tsy maintsy eny an-dalambe vahoaka rehefa misy tsy mahafaly azy zany akory tsy milaza hoe fanonganam-panjakana fa anjarany mpitondra ny miaro azy ireny fa nitafika kosa dia tsy tokony hanenjika vahoaka eny an-dalambe fa nitafika any amin'ny camp raha tsy ohatra hoe état de nécessité nationale état d'urgence efa tsy vita ny polisy sy ny gendarme tsony zany zay vao miditra nitafika ka izay no antony anaovana hoe ny lalam-panorenana dia tokony hiatoka mihitsy nitafika tsy tokony hiditra ao anatina gouvernement zany nitafika tsy tokony fa ny CMGAM zay farany ambony nitafika
fa tsisy ampidirina politika reo hoe comité des eaux de comité des eaux fa tafika dia tokony ao anaty kamo misy azy ary miaro ny institution miaro ny fitondrana sy ny lalapan'ny institution anatiny zay raha misy mananitra avy any ivelany dia miaro an'ireny izy fa tsy manao politika hoe ampiasain'le filoham-pirenena hanentsika vahoaka tsy zay miasa mita miresaka an'izay toerany tafika izay ianao ary isan'ny voamariko tony dia nininao lay hoe lay fahanginana ho an'ny tafika izay zava-dehibe amin'ny matafika azy be dehibe moa zany tao anatin'ny izavety ity ny faneho-kevitra izay avy amina tafika manamboninahitra mihitsy nisan'ny malaza indrindra angamba amin'izao dia ny ka ohatrany hoe colonel Charles isan'ny nandray anjara ary natonga ny toedra raha nitranga tetsy amin'ny episcopata amin'ny 17 mars colonel Charles tao anatiny amin'izao fotoan'izao a isan'ny olon'ny tafika izay hoe mamoaka zavatra foana ombenombeny hoe mamoaka tsy ambaratelo milaza ny zavatra itsoko ny vavolombelona zao nanomanana an'ity zao nanaovana an'itsy ny colonel Charles ary matetika no miseho an-gazety zany ahoana ny fahitanao ny tranga toy ireny zany ny tenako efa nanao miaramila valamby folo volana tany amin'ny 715e compagnie na mbahivahy be ny tafika fangina zay foana ny zavatra ataon'ny tafika mangina raha manao combat de nuit ianao dia fanginana tsisy kohaka enao na ina fa misy fomba atao ikoafana misy fomba atao iresahana anaovana signal na milahatra ianao tsy mahazo ny tabataba fa mangina ary na ao anatin'ny compagnie ary dia mangina ny tafika muette hitanao ny firenena rehetra fa zany tafika zany dia zavatra mangina zany fa tokony hifidy ny tafika hoe andray micro izy sa andray kalaknikov zay ihany fa rehefa hiditra micro izy dia misy moa le lalàna ny tafika hoe manao mangataka hemotra kely amin'ny miasany izy mba tsy ho tafika dia manao micro manao politika miditra fifidianana manao propagandy na izy mitazona kalaknikov dia kalaknikov c'est le silence rehefa en disposition de combat c'est le silence ahoana zany ny fahitanao an'le hoe famoahana manao ampamoaka ny colonel Charles isaka midina tatoato nandritra nyity taona ity indrindrandrindra ka efa mivaly zavatra ka inona moa ny azo atao efa zay zava-misy efa samy milaza izay zavatra azony eo an-tsaina ny miaramila efa zatra micro loatra le miaramila atsika dia afaka miteny daholo zay afaka miteny ary tsy colonel Charles rery fa raha mahazo dalo kely anankiray azy izy dia efa maka télévision dia efa miteny tsy azo atao zany ao anatin'ny tafitra fa na ny procureur no miteny hoe azo tatsy le zavatra ohatran'izao ohatran'izao misy procureur ny eto amintsika ny procureur raha misy zavatra azon'ny polisy procureur noko miteny na any ambanivohitra samy misy procureur daholo dia izy no miteny hoe azon'ny gendarme sy ny polisy fa tsy ny commandant brigade ny manao vedety maka mpanao gazety dia miteny efa miresaka an'izay ianao alohan'ny amaranantsika ny fandarana totika kely amin'ny raha nitranga tany atsimitsika be dehibe ny adihevitra be dehibe ny fanaoan-kevitra tsy fantatra intsony inona ny marina inona ny diso fa tafiditry ny politika sy fivoizana ara-politika ihany koa iny toedra raha anankiray iny ahoana ny fahitanareo an'izay manareo miziva ny fidirana tsehatra ilay opération tandroka izay niteraka adihevitra be dehibe mihitsy indrindra manoloana ny hoe fanajana zon'olombelona mihetsika ny tafika votsiny tsy mihetsika ny tafika mahazo tsiny raha teo rehefa zavatra zany mihoatra ny polisy gendarme raha volazako teo dia tokony hiditra ny tafika fa iny dia nitetika ady angamba ny diso nanantena loatra hery ary manantena loatra hividy zavatra vaovao sy ohatran'izany ampiatra hery amin'ny vahoaka izay tsy manana fiadiana ary vahoaka ny tena ihany no entina hiadivana tsy fantatra zay baiko hoe mahazo mitifitra rehefa misy ohatrandreny manko miaramila dia hoe misy eo anareo isambotra hoe hoarinareo dia isambotra no misy na hoe misy eo anareo hoarinareo dia tifiro zay hitanareo dia doro ny tanàna misy eo anamenan'le miaramila ve zay sa hoe isambotra fa raha izaha iziva no mandinika an'ireny zavatra ireny tsy ireny fitifiran'ireny mihitsy no ahazahoan'andremenabila tsy ireny mihitsy ny azahoana azy fa raha ireny miaramila telonjato ireny nalefa ny andry kizy fotsiny dia kizy fotsiny nambenana fa tsy renena tsy ny tanàna no any dia hoe nakaransagnemansy izy
dia ny lamina ny raha io tsisy fahafatesan'olo loatra hoe na le fokon'olona aza lasa etany-po namono ny namany zay zavatra mampalahelo reny zavatra reny mampalahelo dia mampalahelo hoe fokon'olona miaraka amin'ny fokon'olona satria fatany fa hoe azo ataony mamono dia mamono ohatran'ireny zavatra mampalahelo reny satria malagasy no mitifotra malagasy no maty dia mampalahelo reny ary tokony tsy ho zany mihitsy ny tetikady nampiasaina tamin'ireny fa aiza moa ny andehanan'le omby reny fotsiny hoe nidiny dia tsy nisy ny mpangalatra fa maninona hatramin'izao tsisy lalana mihitsy fantatra hoe nakaiza le omby le omby amina rivony angalarin'ireny nakaiza fa maninona ny hoe ianao dahalo dia tifirina fa makaiza nefa le omby tsy fantatra mihitsy ka io le tetikady ny diso ary mampalahelo fandraisana tetikady tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ohatran'ireny dia miteraka zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna foana zany foana no zavatra misy amin'ireny zavatra ireny ka mampalahelo ny malagasy izay maty amin'ireny ary ny mabagaga azy ty dia tsy maintsy mbo teneny mpiany misy an'le raha matofo lay samborona fa hoe pisikidiny remenabila moa hoe fahotana ny manao sikidy samy manao daholo iny na reo mpitondra reo aza mety misy ny sasany manatona piskidy fa ahoana le raha matofo no samborona hatramin'izao mbola anyamponja kelinono sa izanono izy tokanono maninona ary maninona ireo organisation internationale tsy miteny mihitsy hoe fa ahoana io vehivavy io inona ny antony anenjehana azy maninona ny atao any amponja sa ve mba hovoninahitra le miaramila nandeha tany dia hoe nahazo ny tokanono ny tsy nangalatra manana porofafahana milaza ve ny docteur Vonsoa hoe tsy piraitsy kombakomba amin'ny remenabila tokoa izy ary tsy ao anatin'ny tarika remenabila eny nyporofanana anao ahafahana milazan'izay ary tokony fanjakana ny manaporofa ao izy satria eto matsy anao dia milaza hoe nety ve sa tsy nety tahaka miteny hoe tsy tokony ho samborona ve zany tokanono ohatra ka inona mihitsy lazaina nivoaka amin'ny gazety dia hoe mpanao odigasy ny remenabila samy manao odigasy daholo rehefa andeha ny olona sasany manana zany rehetrarehetra zany fa tsy le mpanao odigasy ny diso fa ny azy mba varotra sala mivarotra rehetra sala mivarotra rehetra ny azy dia mba tonga eo aminy dia manao voalohany zay mampanao odigasy azy ary mahavehivavy mba mamely tena sy mahana azy tokanono mahavehivavy azy ahoana ny tena porofo azahoana manidy an'iny olona iny any amponja fa toatrany ampidipidirina any amponja daholo zay anarehetra misy lalàna ve tsy azo anaovana sikidy eto Madagasikara tsy azo anaovana odigasy hoe tsy azo amena odigasy ny mpangalatra misy lalàna n'izany ve eto fa mahagaga hoe maninona ny samborona satria hoe tsy azo remenabila dia reny ny samborona an'le madinika no atao zay mahanazy efa somary lasalasa ihany ny fotoanantsika docteur Vonsoa maraparantsika verina amin'ny fiainany antoko ny antoko ziva ve andray anjara anana solotena trany amin'izay fifidianana tranga eto amin'ny firenena araka ny voalazako dia efa nanao tsia ny ziva ary ny ziva dia tsy mialangalana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana dia manana ny heviny izy ary manohana zay hevitra zay tohanan'izay ary mandroso n'izany hatrany araka ny ambaratonga misy sy araka n'izay toko mifanaraka-hevitra aminay dia hifanohana sy ifampitarika amin'izany hevitra zany ny ziva ary miantso ny firaisan-kinan'ny vahoaka mba tsy ho tafalatsaka amin'ny zao fitondrana zay mitondra ny vahoaka tao amin'ny lalan'ny onaona izao nandritra ny efatra taona fa mba hivonina tady olom-baovao hevi-baovao ary lalam-panorenana vaovao hoentina manangana ny firenena vaovao izay ao anatin'ny fihavanana malagasy iverena ny fampihavanana sy ny fihavanana malagasy mba ahatonga atsika ho firenena sangany eto Afrika zay toerana nisy atsika teo aloha kanefa dia nilaozantsika ambany dia ambany zany amin'izao fotoana izao eny ary dia isorana be deaibe anao docteur Vonsoa raha faran'lay malala nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tamin'izao alina izao makasitraka ny fahafozany tenanao nanaiky ny tafatava teto ho an'ny mpijery antsika satria dia mifarana
ny fandaharana ny famotinana foifoy sy ny fametrahana mandrapeo no ampijerentsika. Ny famitinana zany dia zao hoe jereo le fifidianana valo me 3,7 io a ny fanavotana ho an'ny firenena, io a no ahafahana manavotra ny firenena amin'ny fomba tsotra sady mora. Fa raha amin'izao fotoana izao tsika no indraindray sasany etipo manao zavatra hafahafa dia gadragadrain'ny olona foana, fa fifidianana io a no atao izay atomomba anazy a ary atafita ny hevitritsika mianakavy a anorenana Madagasikara vaovao, koa dia manaingy izay rehetra lim-pivoarana anorona firenena vaovao, anorona lalam-panorenana vaovao mba hiaraka hidinika sy fampitafa mandritra mandra-pahatonga amin'izany 3,7 izany. Ya, makasitraka ny dokotera dia misaotra betsaka antsika mpijery rehetrarehetra ihany koa tany amin'izay tokantrano tany izay nanaraka hatramin'ny farany fandaharana ary nanome havarapatana indray ny Elisabeth Madeveta amin'izao alina izao tapotra ny fiarahantsika. Misaotra betsaka ny ekipa teknika ny Arena Sateto ary dia mametraka ny mandra-pitafa ao amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Efa neo ambaravarana ny fiakarana. Zandary miisa 3,20 ny rahalahy mipetraka olona tanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa samy Fedina 7,20 tapitraiky ariary ny fiarana Vitsy a, mba solon'ny vahiny. araka ny